Manangy antsika vahoaka malagasy andeha hifidy anefa ny didy amin'ny tanindrazana na dia maro ny sakana sy ny fanakiviana samihafa. Mba tsy hiverenan'ny 2,5 isan-jato ny abstention zany ny olona tsy mifidy tamin'ny fifidianana filoha farany teo, dia tokony hiezaka daholo isika mianakavy zany andeha androtsaka ny safiditsika. Tsara ovy tsara fa zo sy adidy masina tena sarobidy ny fahafahana mifidy, satria ny tanjona dia ny vahoaka maso mandidy. Fomba sy fitaovana madio ampiarana ny fahefan'ny olom-pirenena tsirairay avy anapaka sy hifidy ireo solon-tenany eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ny fifidianana. Amin'ny fotoanan'ny fifidianana koa no fotoana anavahana ny vary sy ny tsiparifary, hitazonana ireo tsara, aniliana sy anesorana ireo raty, mba hametrahana fitondrana eken'ny maro anisa sy tena misolo-tena ny maro anisa marina, hisorohana ny fanjakan'olon-tokana izany, ary koa hialana amin'ny fitondrana tsy refesy mandidy. Antsika vahoaka maro anisa ny fahefana, antsika no misafidy ny kandida mendrika omena izany fahefana izany. Kotandremo tsara aza mifidifidy foana. Ny solombavam-bahoaka na député hofidiantsika dia mbola saro-pady lavitra noho ny filoham-pirenena, satria ireo 1,50 olaniantsika eo amin'ireo kandida 100 ireo no amolavola sy hifidy anapaka ny lalàna hitondra ny firenena mandritra ny 5 taona. Ka fadio ireo kandida mpandrava izay tia kolikoly, jamba ny vola, materitreritra sy tsy ampy fahalalana, ka raha maina anangan-tanana fotsiny rehefa anapa-kevitra anapaka lalàna eo amin'ny antenimera. Jereo tsara fa mbola maro de maro amin'ireo olona mirotsaka ankehitriny ireo no anisan'ny nantsoina hoe député malety, zay nisin'ireny fizarana vola ny raha andretra nalala tao amin'ny antenimera-pirenena ireny. Fidio kosa ireo kandida mpanangana mihaino tsara, mampita, miaro ary mitondra fanazavana amin'ny vahoaka ny fidy azy. Olona manana etika, ny etika moa zao dia resaka be io resaka etika io amin'izao fotoana izao, fa tsorina amin'ny teny malagasy tsotra hoe olona mijoro amin'ny marina sy tia firenena, tsy azo vidiana amin'ny vola be, manana fahaizana sy fahalalana ary fitiavana ny vahoaka sy ny firenena, afaka say sy vonina amolavola lalàna tena hampandrosony tanàna, hiaro ny tombotsoam-bahoaka sy ny firenena, anohitra mazava izay lalàna rehetra mifanohitra amin'izany. Isika vahoaka no tompony lakile ny assemblée na ny antenimera-pirenena. Isika no patron
an'ireo député hovidintsika ireo. Azakivy ndao hifidy ireo olona azo antoka hanao ny asa omentsika azy ireo. Farany ho an'ireo tompon'andraikitra momba ny fifidianana dia ny CENI ary ny HCC manantena ny vahoaka malagasy fa tsy hiveriny intsony ireny fomba tsy mazava tamin'ny fikarakarana ny voka-pifidianana ireny, mba hajao ny tena safidim-bahoaka, satria ninona nataonareo marina marina foana, ary marina tsy mba maty, ary marina tsy maintsy mandresy.